azo atao manomboka izao ny mitaraina amin'ny tsy fihetezany tambajotra mpifandraisany eto Madagasikara nametraka laharana antso amin'ny sarany 200 ariary ny sampandraram-panjakana amin'ny feny teknôlôjia mpifandraisana sy ny fifandraisana na ny HTEC. Fifandraisan-davitra azo atao manomboka izao ny mitaraina amin'ny tsy fihetezany tambajotra mpifandraisana eto Madagasikara nametraka laharana antso amin'ny sarany 200 ariary ny sampandraram-panjakana mifeny teknôlôjia mpifandraisana sy ny fifandraisana na ny HTEC ny afahana manatsara ny tambajotra mpifandraisana ary manome fahafaham-pon'ny mpanjifa no antony fepetra toy izao ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Misaina Ralambodrainy. Mampitaraina ny mpampiasa finday sy internet efa volana maro zao ny olana teknika misy amin'ny tambazotra mpifandraisana eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Nametraka fepetra araka izany ny HTEC ahafahana mandray ny fitaraina ny mpanjifa mitondra ny laharana 900 ny antso manomboka amin'ny 9 hatramin'ny 4 ny fifandraisana antso ary ampitaina amin'ireo orinasa mpifandraisana ny fitarainana ahafahan'izy ireo mandray andraikitra misy ihany koa anefa no HTEC ihany no mamaly azy. No ny fahitanay ny fampiatsahany fitarainana izay hitantsika eny amin'ny tambajotra serasera momba ny tolotra izay ataony ireo mpisehatra amin'ny fifandraisan-davitra dia nanapa-kevitra ny tato amin'ny HTEC nanangana sampandrarana anankiray izay misahana ny fanaraha-maso ireo fitarainana izay tonga eny amin'ny mpisehatra izany hoe ny opérateur télécommunication zany. Ny karazana fitarainana tonga aty aminay dia mahakasika ireo tolotra na ireo tambajotra izay misy eto Madagasikara. Sampandrara eo ambany fifehezany ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra ny HTEC anisan'ny tanjona ao anatin'ny politika mpanjakana ny fanatsarana ny tambazotra mpifandraisana indrindra amin'izao fisian'ny vahandretana COVID-19 izao. Manamarika nefa ity sampandrara ity fa tsy misolo toerana ny foibe fandraisana antanana ny mpanjifa na service client eo anivon'ireo orinasa mpifandraisana ny HTEC fa mandray ny andraikitra tandrify azy.